sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatra isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Ankafaliana ankaravoana no iarabanantsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamitsika ity. Isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana atsika EOV jiaby tratran'izao alahady ny sampakazo izao izay andro atsarovan'ny eglizy manokana ny nidiran'i Jesoa tao Jerusalema alohan'ny nijaliany, sady andro ankalazagna manokana eto amin'ny diosèse ny sampakazon'ny tanora izay tanterana agny Mavagnony, dia faly miaraba ny tanora rehetra tonga fety amin'ity alahady ny sampakazo ity. Sady faly miarahaba ihany koa ny eglizy hiraka Kristy Mpanjaka eto Antoerana sy ny agny Ampanefena izay tonga fety anio. Koa amin'izao alahady ny sampakazo izao dia vaky tenitelo no arosin'ny eglizy amintsika. Ndeo renesitsika ire vaky teny masiny arosin'ny eglizy amintsika izay arana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Bokin'izay ampaminany. Nomeny Tompoandriamanitra ny lelan'ny mpianatra aho mba hahaizako mankahery ny reraka amin'ny teniko. Mamoha ahy isa-maraina izy, mamoha ny sofiko izy mba hihainoako hoatry ny fihainoan'ny mpianatra. Nosokafan'ny Tompoandriamanitra ny sofiko ary tsy mba nanohitra aho na nihemotra akory. Natolotro tamin'ny mikapikahy ny lamosiko ary tamin'ireo nanongotry ny volombavako ny takolako, ary ny tavako tsy nafeniko tamin'ny latsa sy ny rora. Fa ny Tompoandriamanitra namonjy ahy, ka ny latsa tsy nahaketraka ahy, ka ny tavako nataoko manahaka ny afo vato, ary fantatro fa tsy homenatra aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
tukini tumpu akauafani ila Isaka izali akauvunzeni andiamanito andiamanito na wanarenude ilasana andianabuadi numitanguru namikyu ireu tarana kulundrati numanarunai nitana kwa mantungutu waluakanyabi nitala kufa muntani sivwaisanyavuku andiamanito andiamanito na wanarenude ilasana indewizire mizerika mibandina niakanzo kifampizarani ilukani punte wa urai kiusierikiu asalafirina okanyeni sichapunau nutanteraka andiamanito andiamanito na wanarenude ilasana itarana kitako rimatauchani tumpu derau sihubi umeuvunina chanira makalazanau nifanaiku iturini fitiavanau erantanya andiamanito andiamanito na wanarenude ilasana andiamanito andiamanito na wanarenude ilasana vakteny masiny faharoe taratasy ny masindahy-polo apôstôly ho an'ny kristianina tany Filipa nalaigna ao amin'ny toko faharoe. Ry kristianina havagna, na dia tao amin'ny fomba n'Andriamanitra aza i Kristy, dia tsy nihevitra ny fitoviany saranga amin'ny Andriamanitra ho zavatra nobaboiny, fa nialany izany tamin'izy naka ny fomba ny mpanompo, ka tonga mitovy amin'ny olombelona, sy hita ho olombelona amin'ny fisehoany rehetra, ary nilatsa tena ny ho ambany, anaiky hatramin'ny fahafatesagna, dia fahafatesagna tamin'ny azo fijaliagna. Ovalin'izany kosa, dia nasanitra Andriamanitra ambony indrindra izy, sy nomeny anaragna mihoatra ny agnaragna rehetra, mba handohalika amin'ny agnaran'i Jesosy avokoa ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambany, ary mba anaiky avokoa ny lela rehetra, fa i Jesosy Kristy dia Tompo, efa niditra any amin'ny voninahitr'Andriamanitra ray. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana nye Andriamanitra.
miteny mamiko indrindra milalanao milalako ampiariko amin'ny fiainako milalanao milalako asikako mandaty zay eo mbatsika mianakavy ny tompo Utamperka tokoa izany. Fijaliany Jesosy Kristy tompontsika nosoratany Masinday Marka Voninahitra ny ho anao ry Tompo. Rehefa indroandro sisa ny Paka sy ny azima dia nitady sambotro ampitika ny Jesosy ny London mpisorogno sy ny mpanao ara-dalàgna mba hamono azy. Nefa hoy izy tsy tokony ho amin'ny andro fety fandrao mitabataba ny vahoaka. Ary noho ny tany Betania tao an-tragno Simona boka i Jesosy dia nisy vehivavy anankiray niditra raha mbola nipetraka nihinagna izy. Nitondra tavoara alabastra feno diloilo magnitry sarobidy nataony tamin'ny salohiny narda raha vehivavy. Ary novakiny ny tavoara dia naidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. Maro tamin'izay teo no tezitra ka nifampilaza hoe nahoana re no lalina foana toy izao ny zava-manitra dia ny telonjato mahery iny raha namidy ka omena ny mahantra. Dia nimonomonina tamin-dra vehivavy izy ireo fa hoy Jesosy taminy avelao izy nahoana ianareo no manao ny mampalahelo azy asa soa no ataony tamika fa ny mahantra dia misy aminareo mandrakariva ka azonareo aseny tsoa araka izay tianareo fa izaho kosa tsy eto aminareo mandrakariva nanao izay azony natao izy no sorany raha teo ny tenako ho fandevenany ay lazaiko marina aminareo fa naeza naeza hitorena ity evanjely ity amin'izao tontolo izao dia ho lazaina koa izao nataondra vehivavy zao ho fankalazana azy. Ary Judas Iscariota ilay isan'ny arombiny folo lahy dia nankany amin'ny London mpisorogno mba hanolotra azy. Faly ireo noho ny naregny zegny ka nagneky agnamia vola azy. Ary Judas dia nitady izay fotoagna mety hamadihany azy. Ary tamin'ny andro voalohany azima izay fagnomanagna ny Paka dia nilaza tamin'i Jesosy ny mpianany nagnano hoe aiza no tianao aleanay agnamboaranay ny nananao ny Paka. Dia nagniraka roa lahy tamin'ny mpianany izy ka nilazany hoe mankanesana an-tanàna ary ifanena amin'ny lehilahy iray mitondra siny feno rano ianareo ka manaraha azy dia lazao amin'ny tompony trano izay idiranareo hoe izao no asain'ny mpampianatra lazaina aminao aiza ny efitrano iarahako mihinana ny Paka amin'ny mpianatro dia ho toroany efitrano malalaka voavoatra tsara ianareo ka ao no anamboary ho antsika. Dia nandray ny mpianany ka tonga tany an-tanàgna ary nahita araka izay nolazainy taminy sy nagnamboatra ny Paka. No ny arivany andro dia tonga izy sy ny 12 lahy. Ary raha nipetraka nihinagna izy reo dia hoy Jesosy lazaiko marina aminareo fa amadika ny anankiray aminareo izay miara-mihinana amiko. Dia nalahelo izy reo ka samy nagnontany azy tsirairay hoe izaho va izany? Ary hoy izy taminy ny anankiray aminareo 12 lahy izay miara-mandray amiko amin'ny tanany ao andovia. Ny zanak'olona dia mandeha araka ny nanoratana azy nefa mila loza ho an'izay amadika azy. Tsara ho an'izay izany lehilahy izany ny tsy teraka. Ary raha mbola nihinagna izy dia nandray mofo Jesosy ka noho nefa nitsofiny rano sy novakiny dia namiany azy reo sy nataony hoe raiso fa vatako ity. Raha efa izany
dia nandray ny kalisy izy ka no nefa nisaotra dia namiany azy zegny sy nosotrony izy rehetra ary nolazainy taminy hoe rako ity dia ny rano fanekem-pihavanana vaovao izay alatsika ho an'ny maro lazaiko marina aminareo fa tsy hisotro ny vokotra ny voaloboko intsony aho mandra-piaven'ny andro isotroko izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. No nefa nagnano hira fideragna izy ireo dia nankany amin'ny tendrombohitra oliva ary hoy Jesoa taminy ho tafintona no ny amiko ianareo rehetra anio alina fa efa voasoratra hoe ho kapohina ny mpiandry dia hiahaka ny ondry fa rehefa tafatsangana indray aho dia hialohanareo any Galilea. dia hoy Piera taminy na dia ho tafitohina noho ny aminao aza izy rehetra izaho tsy mba ho tafitohina na oviana na oviana. ary hoy Jesoa taminy lazaiko marina aminareo fa anio alina ihany raha mbola tsy haneno fandroany akory ny akoho dia anday intelo ianao. fa vao maika ny teny mafimafy kokoa izy nagnano hoe na dia hiara-maty aminao aza aho dia tsy andao anao. ary nilaza toy izany koa izy rehetra ary tonga tagny amin'ny saha atao hoe Getsemania izy ireo dia hoy izy tamin'ny mpianany mipetra eto ianareo mandra-pivavahako. ary nientiny hiaraka aminy i Piera sy Jakoba ary Joany ary ny oronkoditra sy ory indrindra izy ary hoy izy taminy ory ny fanahiko ka mila afaty ahy mijanona eto ianareo ary miarita tory. dia nandroso kely izy ka niankoko tamin'ny tany ary nivavaka mba ho afaka amin'izay ora zegny raha azo atao nagnano hoe Aba raiko azonao atao ny zavatra rehetra ka oka tsy hikasika ity kapoaka ity kanefa oka tsy ny sitrapoko no ho tanteraka fa ny anao. dia nankeo amin'ny mpianany izy ka nahita azy natory ary nilaza tamin'ny Piera hoe ry Simona matory va ianao tsy nahary toro rairay akory va ianao miambena ianareo ary mivavah mba tsy ho latsika amin'ny fakampanahy marisika ihany ny fanahy fa ny nofo no osa. dia lasa indray izy nivavaka ka ilay teny teo ihany no nataony noho ny niverigny indray izy dia nahita azy natory fa efa nilondolondo ny masony ka tsy hitan'izy ireo izay avaly azy ary niverigny fagnitelony izy ka nagnano taminy hoe matoria amin'izao ianareo ary miala sasatra oka izay tonga ny fotoana indro atolotra eo an-tanan'ny mpanota ny zanak'olona mitsangana ianareo andeha isika indro efa kaiky le amadikahy. niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia tamy i Jodasy Iskariota isan'ny arombiny folo lahy mba amin'ny vahoaka nitondra sabatra sy langilangy niray ny londony mpisorogno sy ny mpanora-dalagna ary ny lohaologno. izy ireo dia efa nomeny ilay mpamadika azy famantaragna toy izao izay oroako no izy ka sambory ary ento tsy ampisalisalana. vantany vao tonga izy dia nagnatogno an Jesoa ka nagnano hoe arahaba rabi. dia nagnoroko azy izy ary nosamborin'ireo izy dia noazoniny fa ny araiky tamin'izay teo aminy nagnatioka sabatra dia namely ny mpanompony lehibe ny mpisorogno ka nahafaka ny sofigny anilany ary niteny Jesoa ka nagnano tamin'izy ireo hoe mova tsy ny sambatra jiolahy no fiavenareo nitondra sabatra sy langilangy isamborina ay teo aminareo isan'andro aho nampianatra teo amin'ny tempoly
kanefa tsy nisamborinareo fa izany no ahatanterahan'ny soratra masina. Dia nandao azy ny mpianany rehetra fa lasa nandositra, ary nisy tovolahy araiky nagnaraka azy, lamba fotsiny no tegny ankodiny, nosamborin'ireo koa dia nariany ny lambany ka lasa nandositra ny boridagna izy. Ary Jesoa nientin'izy ireo ho agny amin'ny lehiben'ny mpisorogno izay novoriany lohandohan'ny mpisorogno rehetra sy ny mpanoradalagna ary ny laolo. I Piera kosa nagnaraka azy tegny lavidavitra tegny hatrany antokotanin'ny lehiben'ny mpisorogno, dia niara-nipetraka tamin'ny mpanompo teo agnilany afo sy namindro. Tamin'izay ny lohandohan'ny mpisorogno sy ny mpisaina rehetra dia nitady izay iampangagna an Jesoa aminoagna azy, nefa tsy nahita, fa maro no niampangalainga azy nefa tsy nifagnaraka ny fiampangany. Noho ninona dia nisy nitsangagna niampanga azy nagnano hoe, renay izy nanao hoe oravako ity tempolo nataony tanina ity, dia anangana afa-tsy nataony tanina indray aho amin'ny ateloana. Fa tsy nifagnaraka ny fiampangany na dia tamin'izay aza. Dia nitsangagna teo afovoan'izy rehetra ny lehiben'ny mpisorogno nagnano hoe, ianao va no Kristy zanak'ilay isaorana? Ka novaliany Jesoa hoe, izaho no izy. Ary hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ilay mahefa ny zavatra rehetra sy avy eo ambonin'ny rahona lanitra. Dia norovitiny lehiben'ny mpisorogno ny fitafiany ka hoy izy, inona indray no ilantsika vavolombelona? Efa renareo teo ny nitenenany ratsy an'Andriamanitra, ka ahoana no hevitrareo? Dia nataony izy rehetra fa mendrika ho foaty izy, ka ny sasany nandrora azy dia nanarogno ny tavany sy namely totohondry azy ary nagnano hoe, vinanio. Ny mpanompo avy no namely teamena azy, ary raha mbola teo ambany amin'ny tokotany i Piera dia nankeo aminy ny araiky amin'ny ankizivaviny lehiben'ny mpisorogno. No nahitany Piera namindro izy dia nijery azy ka nagnano taminy hoe, ianao koa namany Jesoa Nazariana. Fa novaliany hoe, tsy fantatro ary tsy azoko akory izay lazainao. Dia niboaka nankagny ala-tragno izy ary nagnino ny akoho. Fa nahita azy indray ilay ankizivavy ka nilaza tamin'izay teo hoe, namany reny koa io lehilahy io. Fa nandà indray izy noho ny afaka kelikely, dia hoy indray ny ologno teo amin'ny Piera, namany reny tokoa ianao fa Galileanina koa. Tamin'izay sady niozona izy no nianiana hoe, tsy fantatra akory izany lehilahy antsonareo izany. Niaraka tamin'izay dia nagnino fagnindroany ny akoho, ary tsaroan'ny Piera ilay teny nolazainy Jesoa taminy hoe, tsy mbola agnino fagnindroany akory ny akoho, dia andà zaho intelo ianao, ka dia nitomoagny izy. Raha vao maraina ny andro ny lohandohan'ny mpisorogno dia niara nihevitry tamin'ny laologno sy ny mpanoradalagna ary ny mpisaigny rehetra, ka namatotro an Jesoa dia nitondra azy sy nanolotra azy tamin'ny Pilaty. Ary Pilaty nagnontany azy hoe, ianao va no mpanjakan'ny Jody? Dia namaly izy ka nagnano taminy hoe, voalazanao. Ary maro ny zavatra niampangany lohandohan'ny mpisorogno azy, ka nagnontany azy indray i Pilaty nagnano hoe, tsy namaly akory va ianao? Izato amaroan'ny zavatra iampangany ianao? Fa tsy namaly intsony Jesoa na dia kely aza, ka gaga i Pilaty. Ary isaky ny fetiny Paka dia fataony ny mandefa mpifaritro araiky izay angatahany vahoaka. Ka nisy kosa lehilahy araiky atao hoe Barabasy niara nifarotra tamin'ny mpikomy namany satria nahafaty ologno tamin'ny fikomiagna. Dia niakatra ny vahoaka ka nangataka azy mba hagnano araka izay fanaony aminy
fa namaly Pilaty nagnano hoe tianareo ve raha ny mpanjakany Jody no alefako anareo satria fantany fa fialognona no nanolorany London mpisorogno azy taminy. Kanjo ny mpisorogno namoky ny vahoaka fa aleo i Barabasy no alefany ho azy. Ka hoy indray i Pilaty taminy, inona hary no tianareo ataoko amin'ilay antsoina hoe mpanjakany Jody? dia niantsoantso indray izy ireo nagnano hoe fantsio amin'ny hazo fijaliagna izy. Ary hoy Pilaty taminy, fa inona no ratsy nataony? dia vomaika niantsoantso mafy kokoa izy ireo nagnano hoe fantsio amin'ny hazo fijaliagna izy. Ary noho Pilaty te azo sitraka amin'ny vahoaka dia nandefany Barabasy ho azy izy, ary nampikapoka an Jesosy nanolotra azy ho fantsiagna amin'ny hazo fijaliagna. Dia nientiny miaramila i Jesosy ho ao amin'ny tokotany izay hoe ao amin'ny fitsaragna, sady novoriny ny miaramila namany. No nefa nampitafieny ny akanjo jaky izy dia nosatrony feloatsilo izay norandraniny ny lohany, ary dia niarahaba azy izy nagnano hoe arahaba ry mpanjakany Jody, sady nikapoka volotara ny lohany sy nandrora azy izy, ary nandoaliky nitsoka azy. No nefa nolaloviny toy zegny izy dia noesoriny ny akanjo jaky tegny aminy ka natafiny azy indray ny fitafieny, vo nientiny ho fantsiagna amin'ny hazo fijaliagna izy. Ary nisy lehilahy Sireneanina atao hoe Simona, reny Alexandra sy Rofosy, nandalo avy agny antsaha dia notereny izy ireo ilanja ny hazo fijaliagna, ary izy dia nientiny tao amin'ny tany atao hoe Golgota izay adika hoe tany karandoha. Dia namiany divay miaro mira izy osotrony fa tsy nety nisotro. Nony voafantsiky tamin'ny hazo fijaliagna izy dia nozarainy ny akanjony ka loka no nataony hazahoagna izay ho anjarany avy. Ary tamin'ny ora fahatelo no namantsiagna azy tamin'ny hazo fijaliagna. Ny filazagna ny antony namonoagna azy dia voasoratra hoe mpanjakany Jody. Ary nisy mpangalatra roa lahy niara nofantsiagna tamin'ny hazo fijaliagna, ny araiky teo ankavanany ary ny araiky teo ankaviany. Ka tanteraka nisoratra masigny magnano hoe natao isany ratsy fagnahy izy. Ary zay nandalo dia sady nanevateva azy no nagnifikifidoha nagnano hoe ia ry ilay mandrava ny tenimpolin'Andriamanitra sy manangana azy indray amin'ny ateloana ity, vonjeo ilay ity ny tena nialay ka miala amin'ny hazo fijaliagna. Ny London mpisorogno sy ny mpanoradalagna dia nagneso azy toy zegny koa, fa izao no resainy eo. Ny sasany no vonjeny fa ny tenany kosa tsy hainy vonjena. Oka i Kristy mpanjakany Israely idy niala amin'ny hazo fijaliagna amizao mba ho hitantsika ka inoantsika. Dia ireo niara-nofantsiagna taminy avy koa no nagneso azy. Nony tamin'ny enigny dia rakotroezigny ny tany rehetra hatramin'ny sivy, ary tamin'ny sivy dia niantso mafy Jesosy nagnano hoe Eloi, Eloi, lama sabachthani, izegny hoe ry Andriamanitro, nahoana no dia nilozanao aho? Nony naregny zegny ny sasany tamin'izay teo dia nagnano hoe indro miantso any Elia izy. Dia niazakazaka ny araiky tamin'izy ireo, novontosany vinaigitra ny spongy sy natohony volotara dia natolony azy ho tsentsefiny. Ka hoy izy oka hoe uzahantsika raha ho avy anafaka azy Elia. Fa niantso mafy Jesosy dia niala aina. Ary rovitra ny sasaka roa hatrany ambony ka hatramin'ny ambany ny efitra lamba tao amin'ny tempoly. Ilay kapiteny nitsangana teo tandrifin'i Jesosy
no nahita fa niala aigny tamin'ny mpiantsoagna mafy toy izany izy dia nagnano hoe zanak'Andriamanitra tokoa io lehilahy io. Ary nisy vehivavy nijerijery tegny lavidavitra tegny. Agnisan'ny regny i Maria Madeleine sy Maria reniny Jakoba sy i Josefa ary koa i Salome zay nagnaraka azy sy nanompo azy fony izy tany Galilea. Fanampin'ireo koa nisy vehivavy maro zay niara-niakatra tamin'ny tany Jerusalema. Ary no niariva ny andro satria andro fiomanagna izay hoe andro mialohan'ny sabata dia tonga i Josefa avy agny Arimatia, lohologno malaza izay nagnantegna ny fanjakan'Andriamanitra koa. Say nagnatogna ny Pilaty izy nangataka ny vatany Jesoa. Gaga i Pilaty no izy maty sahady ka nampaka ilay kapiteny sy nagnontany azy na efa maty ela izy na tsia. No ny regniny ny filazan'ilay kapiteny dia namieny any Josefa ny faty. Dia nividy lamba i Josefa ka no nefa nampidina ny maty dia namogno lamba azy sy nandevigny azy tamin'ny fasagna no lavany tamin'ny vato ary nakodia ny vato tamin'ny varavaram-pasana. Ary no jereny Maria Madeleine sy Maria reniny Josefa tsara izay nametrahagna azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristiana ava malala hatramin'ny nanomboasika ny Karimy dia nanitra terisika fa sy maintsy ny fosika no miova. Io fo io sy lay tova hoy isika fa ny mahasikasika amin'ny tsy maintsy manomana ny fosikasika amin'ny alalan'ireo ezaka maro samihafa anonerasika ny rasy ary afahasika miroso amin'ny fanaovasoa lalindalina kokoa ary iombonasika amin'Andriamanitra amin'ny vavaka. Ady sady dia no nametrahasika lalàna ny ainasika n'izao Karimy zao. Ady amin'ny rasy rehetra hoy isika, rasy manapotika ny fiainatsika, mandrava ny fiainatsika, mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ary izao zava-misy iainasika izao dia mampibaribary an'izay fandravana izay, mampibaribary an'izay fanampitena izay ka nahatonga antsika aza nilaza fa sy coronavirus ity etresika ity fa korontana virus ary ao anatin'ny krizy mafy isika ary tsy krizy ara-pahasalamana ihany hoy ny Papa fa krizy maro lafy. Ka ireny no mandrava ny fiainantsika, manapotika ny fiainantsika ka amin'izao Karimy zao dia ireny ny ady sy maintsy atreasika. Io koa no averimberisika matetika tandremo sodiso ady atrehana sika osika satria mety lay rasy no edivasika fa ny sara indray, zany hoe ny fifandraisasika, ilay fikolokoloana eo amintsika manjary mivadika rasy indray no ny fakapanahy ka metandrema sika amin'ny zay ady atrehana zay, tandremo isika sodiso ady atrehana sika. Ary dia izay ady zay ihany koa no maniraka sika anao lay dia makany amin'ny fiainana, lay fiainana miaraka amin'ny Kristy, lay sy miova omaly anio ary mandrakizay ka na dia mideza aza na dia sarotra aza ny lalakale dia matoky sika fa raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fotana dia hiara-sangana aminy ka miditra amin'ny fiainam-baovao sika ka izay no mahatonga sika milaza hoe départ vaovao
fiangana vaovao irososika oeove missionnaire vita batemy ka iraina ho tabernakla velona nitaky safidy matotra izay firososika zay ady atrehana izay ka izay indrindra no sy maintsy anovasika fivampenitra mahery vaiko isika amin'ny fitondratenantsika changement radical de comportement osika aneo isika n'izay safidy izay ary zay ny paka miala amin'ny zavatra sy mety ka miditra ny fiainam-baovao passage de la mort à la vie izay ny paka ka izay indrindra izao idirasika izao herinandro lehibe herinandro ny sapakazo izao alahady izao ka mampiditra atsika miaraka amin'ny Jesoa ao Jerosalema ka tonga asika araka ny afatra ny papa amin'izao karemy zao hiakatra ho an'ny Jerosalema miaraka amin'ny Jesoa isika Jerosalema de sinona fa lay tanàna ny fandriam-pahalemana lay tanàna ny fiadanana lay tanàna masina ka raha miara-miditra amin'ny Jesoa isika dia iombona amin'ny tanteraka ka miombona amin'ny fizaliany zay le herinandro masina zay ibanjinantsika an'izay fizaliany Jesoa lay famonjenantsika zay ka manantena ary sika raha miombona amin'ny tanteraka tokoa zany hoe miezaka miady amin'ny rasy rehetra ary miezaka amin'ny dia ataosika rehetrarehetra de hiaraka isangana aminy koa ary izay ny misteri ny paka ankalaza isika araka ny averimberisika matetika ny fankalazana ho asika dia sy hoe fahaserovana fosiny sy souvenir fosiny fa noho ny asany fanahy masina dia izay le fanahy masina no mampiombona antsika amin'ny Jesoa dia mivelona an'izay ankalazana isika izay no idirasika ary amin'izao herinandro masina izao mankalaza ny izaliany Jesoa tokoa ary tsika ka mankalaza koa ny fisanganany novelona amin'ny paka ka izay paka zay no antenaintsika ary indrindra moa isika niarany banjina an'izay tamin'ny nanaovasika ny fivahinina masina koa amin'izao lahady ny sampakazo zao ary de miara-miditra amin'ny herinandro masina isika herinandro masina zay ibanjinantsika araka ny voalaza teo ny fizalian'ny Kristy fa araka ny averimberisika sy ny fizaliana no tanjona fa lay vokatra n'izay fizaliana zay dia ny fanavotana nentin'ny Kristy ary io fibanjinantsika io ihany koa dia manampy isika ahasapa ny tena famondrapon'Andriamanitra ny tena fitiavan'Andriamanitra asika satria mampibaribary ny fahafoizan'i Jesoa natolotr'Andriamanitra ray ho antsika tokoa i Jesoa nanaiky ho fahotana izy na de sy nanota azy ary nanolotra ny ainy ho famonjena asika ka izay ihany koa no mahatonga asika ary iombona tanteraka amin'izao fankalazana ny sapakazo izao ary fantatra sika fa natokan'ny Papa Jean Paul II ho andron'ny tanora ity androny ny mpisapakazo ity ny Papa François moa nanovan'izay ho an'ny Kristy mpanjaka fa ho asika no ny fandaminana maro isan-karazany de mbola azanontsika amin'izao sampakazo izao izay ka engany iny fandiniansika ny fizalian'ny Kristy satria izay moa ny evanjely izay evakisika amin'ity anampy asika iroso lalindalina koa amin'ny fiombonana amin'ny Jesoa ka raha miara-maty amin'ny Jesoa tokoa isika amin'ny fahotana de hiara-sangana aminy ka ireo vakiteny arosiny eglizy androany dia anampy asika iroso amin'izay lalam-pamonjena zay lay lalana no vidiny i Jesoa ka ahatonga asika araka ny lazaina teo hiditra
miaraka aminy ao Jerosalema, ka sady mankalaza azy mpanjaka isika no mandinika azy koa nyetry farany ambany amin'ny vanim-poana, ary dia mampieritreritra asika tokoa izany satria io zany no lalana ampisy ny fivelarana ny mahaolona. Ilay lazain'ny papa tamin'ny ny taom-baovao amin'ny fahaizana amin'ny fikolokoloana ny fifandraisana, sy ho isy tokoa ny fifandraisana raha sy ao anatin'ny fifanazana, ary izay fifanazana zay mitaky fifanompoana, ary de zay no nataon'i Jesoa, izy zay tompo sy Andriamanitra dia nanaiky ho farahidiny. Ka zay zany no anjarana fitondrana, ary io no averimberin'ny papa ihany koa mila baba izao, ary dia i Josefa no natolotry ny amintsika amin'izany hoe amin'ny alalan'ny fanompoana ny anjakana, fa sy amin'ny alalan'ny fanjakazakana na famoretana service zany ny fitondrana sy ny fahefana, fa sy hoentina amoretana ny hafa na entina anjakazakana. Ka fampianarana ho ansika zany izay atolotra ny ansika izay. Sara ho sapasika koa amin'ny evanjely androany zay mitantara ny fijalian'i Jesoa araky nandroatan'ny Masinday Marka, lay tenin'ny kapiteny hoe tena zanak'Andriamanitra tokoa io rehefa nibazina an' Jesoa izy, ary azo ekena fa tena fanehoam-pinoana, fikem-pinoana tokoa no nataon'io kapiteny io. Ary ny sasany kosa nefa nanaiso sy nanenzika an' Jesoa ary nankala azy. I Jesoa kosa nefa teo anatrehan'izany tsy niosina fa nafoy ny ainy. Ka fampianarana lehibe ho ansika ihany koa io, na de maro aza zany ny mpanenjika sy mpanaiso ansika eo amin'ny fiainana, ary indrindra mety poretin'ny fiainana isika, ary mety noho ny fahaseranana dia ho tratry ny fakapanahy tahaka ireo zay enosika tamin'ny evanjely tireo, ka nandao an' Jesoa. Ka fantaro ary fa i Jesoa tsy miova omaly sy anio, ary mandrakizay tsy miova ny fitiavany atsika, tsy miova ny famindrapon'Andriamanitra. Io lay ataosika amin'ny tononkira amin'ny salamo sasikira, ny teny ao amin'ny salamo 70, fantatro lay nametrahako ny fitokisako i Kristy lay tsy mivadika mandrakizay. Raha ny olombelona mety mivadipatika, i Jesoa efa nanolotra ny ainy, ary zay no banjinitsika amin'izao herinandro masina izao. Zay no nenosika tamin'ny fijalian'i Jesoa teo, zay fijaliana midika fahafoizana, ka fahafoizana midika fitiavana maimaim-poana sisy takalo. Ka izay ihany koa no anatra ho ansika raha te hoe ove missionnaire vita batemy ho tabernakla velona asika manorina ETA, Eglise Tranoben'Andriamanitra, dia izay ny lalana sy maintsy mafoy ihany koa isika. Ary izay raha teo no nambarany Masiny Maria izay nipetraka teo amin'ny hazo fijaliana araky ny aisika, izy no nilaza tamin'ny apôstoly tamin'ny voalohany indrindra hoe ataovy izay lazainy aminareo. Ka izay indrindra koa no azo ambara amin'izao fidirasika amin'ny herinandro masina izao. I Masiny Maria milaza amintsika ataovy izay lazainy aminareo, dia zinona moa izay fa niezaka rehetra ataosika ihany koa amin'ny famenona ny tsazoa saota
ny siny enina ka hahatonga asika iombona am' Jesoa ka raha miombona am' Jesoa isika de jary EOV missionnaire manorina EDA Eglizy Tranoben'Andriamanitra. Siny ireo siny enina ireo fa ny fivavahana, ny fandaliana-ponoana, ny fivoriana, ny fikatroasika, ny fankalazasika. Fantasika fa sy misaraka amin'ny toe-panahy dimy ireo ezaka ataosika ireo, ary mifototra n'izay toe-panahy dimy zay dia ny fahafoizana ka aokary isika anararoatra an'izao herinandro masina izao ka hitondra sika mipaka ka ity krizy maro lafo ty sy io no anana farateny fa i Kristy nitsangako velona ka hitondra sika amin'ny fahariana vaovao, ary zay no mahatonga sika hiezaka anana an'izay depart vaovao zay, satria ireo toe-panahy dimy dia hitasika manontolo ao amin'i Jesoa mifantsika, ka raha mibazina an'i Jesoa mifantsika sika dia andray ary hivelona tsara ireo toe-panahy dimy. Ohatra zao raha ny fahafoizana no rasasika dia araky ny fandraisansika teo na verimberitsika teo dia io ny toe-panahy tiany Jesoa hiainasika raha te andeha andesiny rasisika, raha te ho tonga amin'ny tena fiainana. Raha ny fahasahina indray dia fantatra sika fa sy mba navozy i Jesoa, sy mba natahotra izy ary sy misy zavatra nampatahotra azy, fa nijoro mandrakariva izy ary nanambara ny marina mandrakariva, ary izay fahasahina zay dia hita sika eo amin'ny Jesoa mifansika. Raha ny fitiavam-bavaka indray kosa dia fantatra sika fa ny fivavahana no ny sapan'ireo mpianatra, ka natonga ny mpianatra nangataka tamin'i Jesoa hoe ampianaro mivavaka izahay. Fiainana vavaka na ny Jesoa ary vavaka ao anatin'ny fiainana. Raha ny fandraisana tanana sy ny faharetana indray koa dia mibaribary fa naharitra tokoa i Jesoa ary nandray an-tanana ny famonjenantsika. Raha ny fanaitretena koa dia izay Jesoa araky nylazaisika matetika hoe manana ny toetra mahandriamanitra azy izy, nefa sy nataony tsinontsinona zay fa nanaiky ho fara ny ambany izy. Ary endrysika tamin'ny evanjely teo natolotra tamin'ny mpikapoka ny lamosiko sy tamin'ny evanjely moa zay fa tamin'ny bokiny Isaia mpaminany nanaiky natolotro tamin'ny mpikapoka ny lamosiko ary tamin'ireo nanombotra ny volombavako ny takolako ary ny tavako sy nafeniko tamin'ny lasa sy ny rora, fa ny Tompoandriamanitra namonjy ahy ka ny lasa sy nahaketraka ahy, ka ny tavako nataoko manahaka ny afo vato. Ary fantatro fa sy homenatra aho. Manana fanaitretena i Jesoa ka raha te hianatra nylay toe-panahy dimy zay hitondra sika ho EOV missionnaire isika dia banjino ary iaino zay hitasika ao amin'ny fizalian'i Kristy, de ny fahafoizana, ny fahasahina, ny fitiavam-bavaka, ny fandraisana tanana, ny faharetana, ny fanaitretena. Ararotsika tokoa ary izao herinandro masina izao hidirasika bebe koa amin'izay fivoampenitra mahery vaika izay ka hatonga sika ho EOV missionnaire tabernakla velona, anaovantsika départ vaovao ka hatonga sika ho génération de baptiseur fandrindra ianareo tanora amin'izao iombonanareo ao amin'ny fankalazana ny ny fankalazana ny sapakazo zao. Ka raha mibazana ny fizaliany Jesosy tokoa isika de mahita fa mbola mijaly Jesoa ankehitriny amin'izao andro iainasika izao, araky nylazaisika vokatry ity krizy maro lafo ity, ary dia mahatonga ny fanilikilina maro isan-karazany, mahatonga ireo zay sy
afaka mivelatra tokoa noho ireo fiainana sy zarizary, noho ireo fitapitaka sy risoriso, reo zay fanikiliana maro isan-karazany isika teo ka hokarisika amin'izao fidirasika amin'ny herinandro masina amin'ny alalan'izao sampakazo zao mba hiombona amin'izy ireo koa. Ary nivaky teny faharoa ny taratasin'ny Masindahy-Paoly rahateo dia mampianatra sika anana ny fanaitretena nananan'i Jesoa izay naveritsika teo, sinona zany fa ny taratasin'ny Masindahy-Paoly ho an'ny Filipiana na dia tao amin'ny fomba n'Andriamanitra azy Kristy dia sy ny hevitra ny fitoviany saranga amin'Andriamanitra ho zavatra nobaboy fa nelany zany tamin'izy naka ny fomba ny mpanompo ka tonga mitovy amin'ny olombelona sy hita olombelona tamin'ny fisehoany rehetra ary ny lasa tena ho ambany nanaika hatramin'ny fahafatesana dia ny fahafatesana tamin'ny hazo fizaliana. Izay zany no lalana sy maintsy izorasika raha tiasika iroso amin'izay fiainam-baovao entin'ny paka izay sika ka anaovasika debary vaovao manana modely nivelona n'izany sika dia ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy ao ary Lucien Botovasoa ao Victoire Rasomanasivo nosongaisika izy ireo satria raim-pianakaviana sy renim-pianakaviana noho ny amin'izao taona ny fianakaviana izao ary indrindra ibanjinansika any Masindahy Josefa ao anatin'izao volana marsa izao rahateo sika mila baba mba anana baba mahafoy, anana baba feny fanetretena, manana baba tia vavaka, manana baba mivelona ny fahamarinana ao karisika ayaina rarotra izao vanim-potoana lehibe izao iombona sika bebe koa amin'ny Jesoa ary iombona sika samitsika ary anazasika ny zavaboary ary atonga sika tokoa ho zanak'Andriamanitra ka raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ny ratsysika dia hiara-belona aminy ka hitondra sika amin'ny fiainam-baovao. Ry Jesoa Kristy zokinay io, nanaiko ho faty tokoa ianao teo amin'ny hazo fizaliana, nanaiko ho faty anay mankasitraka sy mankatelina anao izahay, ampianaro izahay hitoetra tanteraka ao aminao fandrindra amin'izao herinandro masina izao ary ianao hitoetra ao aminay na inoko idona na inoko hiatra ka ho vonina tanteraka izahay anatanteraka ny sitraponao izay nanaiko vonoina ho famonjenanay engane izay iombona aminao tanteraka ampirisio izahay anaraka anao sara amin'ny herinandro masina ity ny fahasoavanao anie anenika anay ny fanahy masina anilo anay ka omeo hery izahay sy saraka aminao ka hiaraka aminao hatramin'ny farany engany izahay hifankaty tokoa satria izany no ambarany fizalianao sy ampianarinao anay mitotika aminao izahay ry Masindahy Josefa mila baba izao andro zao hoy ny papa koa engany ahay anararotra an'izany zay rehetra manana andraikitra mitarika olona eo anivon'ny fiombonam-piainana eo amin'ny fiarahamonina ary engany ny raim-pianakaviana mba hibebaka ka hiavao ka vonina hivelona ny vocation maharay azy. Masin'ny Maria reninay io mivavao anay mba hifikitra amin'ny lakroa tahaka anao izahay andray ny famonjena nentin'ny Kristy aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa hipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa
androany fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika isika fany fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandivaky sy asatsika miaraka aminy fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry